Izay ary nivavaka ry hinona sady antenaina tanteraka mihitsy fa miaina io Andriamanitra io satria Andriamanitra tsy mba matory io na dia anatiny sy gondra kely dia kely aza fa miaina mandrakariva ary mitsinjo mandrakariva ny masony. Maro dia maro tokoa isika no everinay fa tena te hifanena, te hiaona amin'izany atao hoe herin'Andriamanitra mahagaga izany satria ngamba mety misy olana eo amin'ny fiainanao mety misy aretina ao anatinao ao izany rehetrarehetra izany dia zao maivana rehefa miasa ny herin'Andriamanitra ka eto zany no mampiomana antsika rehetra hoe miomana ary fa atsoatsy aoriana kely eo zany amin'ny fotoana tsy ampozitsika mety vetivety ihany fa tsy ho ela akory dia ho avy indray zany ny fotoam-bavaka anasanantsika rehetra mpanaraka ny fandarana isehony zany atao hoe herin'Andriamanitra sy voninahitr'Andriamanitra izany. Raha nisy ny fotoam-bavaka natao tamin'ny fotoana lasa tadidinareo angamba izay ho an'izay fatany dia maro ny tafaresaka taminay na dia atao hoe tsy mijoro vavolombelona eto ary nisehony voninahitr'Andriamanitra taony nananaretina ny taiza efa hatramin'ny fahaterahany hatramin'ny fahazazany afaka sisitrana tamin'izany fotoana izany atao ihany koa ireo nanana ny atao hoe tena zavatra tsy netiny vaty eo amin'ny fiainany fa nanomboka tamin'iny dia nilamina tanteraka ary ny zava-magaga maro moa izay tsy ho voatanisa eto no efa nataon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany sy ho ataony indray ary amin'ny fotoana izay iantsonantsika ao aoriana kely fa dia zao hoe ao alohan'izay ary aloha mandra-pahatongan'izay dia aoka isika anaraka tsy tapaka ny fandarana resy soavetrany ary sy ny kahe sy ny stylo dia andehitsika hiditra amindray amin'ny fampianarana izay inona hoe efa tena andrasantsika tokoa amin'izao fotoana izao ary mety hifaran'androany ity resaka mombamomba ny atao hoe fanekena taloha sy ny fanekena vaovao ity ary anio tena hosoritatsika mihitsy ny mampiavaka ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao mba ahafahantsika mamaritra tanteraka hoe ahoana marina ny tena tokony ho fanomponan'Andriamanitra ao anatin'izay ny atao hoe fanekena vaovao zany. Ny atao hoe fanekena matsy dia fomba fiarahana amin'Andriamanitra na fomba fanompona an'Andriamanitra dia ampiana taloha fotsiny izay dia manome ny atao hoe fanekena taloha zany hoe ny fomba fiarahana amin'Andriamanitra na ny fomba fanompona an'Andriamanitra na ny fomba fivavahana amin'Andriamanitra tamin'ny andro taloha. Le taloha moa zany dia mazava loatra hoe ny talohan'i Jesosy Kristy na ny talohan'ny hazo fijaliana. Ny fanekena vaovao ndray kosa zany dia hoe ny fomba hivavahana na hivavahana na hiarahana amin'Andriamanitra amin'ny taorinan'ny hazo fijaliana. Zay indray zany atao hoe fanekena vaovao. Dia noho ny tsy fahalalana ananan'ny besin'ny maro no mahatonga azy hiteniteny foana sy ho diso hevitra amin'ny famaritana ny tokony fanomponan'Andriamanitra ao anatin'ny fanekena vaovao. Isaorana ny tompo satria misy ny soratra masina aloha voalohany ary faharoa manarakaraka an'izay dia nisy ihany koa ny mpanompony no fidiny na mpianariny hampahafantatra amintsika rehetrarehetra izay mety hoe tsy nahalala ny zava-miafina maro izay ahodikodiny ny olona kely fahalalana dia hitarihana antsika ho any amin'ny fitaka sy ny fampianaran-diso izay tena hoe edivana mafy mba tsy hoany no alehan'ny saina amaneritreritra sy ny fontsika mpanaraka ny fandarana. Andeha ary horaisiko kely hoe inona moa ny zava-nitranga tao anatin'ny fanekena taloha. Ny zava-nitranga tao anatin'ny fanekena taloha le fomba fivavahana amin'Andriamanitra zany dia tsotra hoe voalohany aloha dia ny firenen'ny zanak'Israely ihany no olon'Andriamanitra sy vahoakan'Andriamanitra na voafidin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Fa tsy mbola nisokatra ho an'ny olona hafa firenena sy hafa firazanana aloha ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahasoavany. Manarak'izay ireo zanak'Israely ireo izay nametrahany fanekena nanomboka na hoe niainga tany amin'ny Abrahama hoe ianareo ny oloko izaho Andriamanitrareo dia napetraka tao amin'ireo zany na hoe nomenan'ireo ny atao hoe lalàna. Ny antony nanomezana ny lalàna ho an'ireo olona ireo dia mba hita izana azy ahafantarany hoe zao ny tsy azo atao, zao ny tsy mety, zao ny tokony atao. Ny zava-nisy nefa nomenan'ireo olona ireo ny lalàna kanjo nampihetsika n'ilay ota tao anatiny dia vao mainka ny rongatra ilay ota tao anatiny. Dia mazava loatra zany fa tamin'ny andro talohan'i Kristy Jesosy
de ny ota no nanjaka tao anatin'ny olona ary ny lalàna tety ivelany. Dia raha ny zava-marina zany fiainan'ny olona de zao, ny ao anatiny ratsy, te anao ratsy satria ratsy ny ao anatiny. Fa saingy sakanan'le lalàna zay nomena azy ary matahotra ny lalàna zay hiatra aminy raha sanatrika manao an'le ratsy zay fanoerana ny lalàna izy. Dikany de zao, ny olona zany tam'zany marina ivelany fotsiny, zany hoe manao ny marina izy, miezaka amin'ny herin'ny tenany hahatanteraka le zavatra takiany lalàna, fa ny ao anatiny tsy mandeha mifanaraka amin'io mihitsy, tena tsy mifanaraka amin'io lalàna io ny ao anatiny, fa ny ety ivelany fotsiny zany mba tena hoe sakanany fefeny mba tsy handika an'io zavatra io. De zay ny zava-nisy tao anatin'ny fanekena taloha. Ary ny marina zany de zao de ty ivelan'ny olona ny lalàna, ary le olona de tsy marina, tena tsy marina le olona. Zay no natonga an'le tenin'Andriamanitra zay andaony ho raisitsika vetivety hoe tsy nisy marina tokoa ny olona tam'zany fotoana izany na iza na iza. Ao amin'ny bokin'ny Romanina de ny toko 7 no vakitsika, 7 sy ny 10. Romanina toko 7 7 sy 10. Eno tsara ny tenin'Andriamanitra zao ny volazany. Ahoana ary manakavaly va isika tsy atsy akory, fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisa, araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Zay zany ny teny tsy azo lavina, tsisy marina na ny jiosy na ny jentilisa. Saingy ny faritana aloha de hoe ny vahoaka an'Andriamanitra tam'zany fotoana izany aloha de ny jiosy ihany, fa mbola tsy tao anatiny ny atao hoe jentilisa. Kanefa eto ny tenin'Andriamanitra zany de mamaritra hoe reo jiosy reo koa nge de mitovy amin'ny jentilisa ihany, samy mpanota, samy misy ota ao anatiny. Fa saingy ny fiainan'le jiosy zany ny zany mafy de mafy amin'ny heritsainy sy ny herin'ny tenany hifanaraka amin'ny lalàna. Zay zany ny zava-nisy tao anatin'ny fanekena taloha. De hitan'Andriamanitra am'izay le tsinony hoe araky ny nisin'io lalàna io mirongatra le ota ato anaty. Inona moa io ota io? Na de efa tenenina eto matetika aza, ndao vakitsika indray izy am'ty androany ty. Inona moa natao hoe ota? Jaona voalohany toko 7 andininy 4. Jaona voalohany toko 7 andininy 4. Amin'ny anaran'i Jesosy ary no amakitsika ny tenin'Andriamanitra manao hoe zay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ity zany dia ataontsika hoe raiki-poy na formule hoy ny fahalalan'ny sasany azy. Ota égale fandikana lalàna, manota égale mandika lalàna. Zay ny dikan'ity teny ity. Ka raha ohatra mipetraka ny lalàna ivelan'ny olona tamin'ny fanekena taloha, ny ao anatin'ny olona dia ota na fandikan-dalàna. De izay mahatonga azy te hanohatra n'le lalàna foana ary te handika an'le lalàna foana, satria fandikan-dalàna ny ao anatiny, tsy mahay manao ny tsara izy. Fa saingy sakana n'le lalàna ary matahotra n'le lalàna anankiray atao hoe lalàna ateraky ny fandikan-dalàna. Ohatra hoe raha manao an'ity ianao ka mandika an'ito zavatra ito, voatoram-bato ianao. De zay zao le lalàna ateraky ny fandikan-dalàna, de mezaka fotsiny le olona zany manadio ny fiainany ivelany, fa ny ao anatiny ratsy ihany. De zay mihitsy le tsiny hitan'Andriamanitra hoe tsy nahay nanovany le tao anatin'le olona le lalàna. De ny taperina sy ny tapahana ny atao hoe fanekena taloha, napetraka indray ny atao hoe fanekena vaovao tamin'ny alalan'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, izay nanome ilay noresantsika lava de lava atao aloha tao, de tsinona fa ny atao hoe ny finoana. Ny hazo fijaliana na ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany no niteraka sy nanome ny atao hoe finoana. Ka reo olona reo zay niaina tao anatin'ny fanekena taloha, le fiainana nazavaiko teny fiainana, de nametraka zava-baovao Andriamanitra hoe finoana an' Jesosy Kristy. De iny finoana an' Jesosy Kristy iny de miteraka famonjena ho an'le olona. Inona ny atao hoe famonjena? Fanesorana n'le ota ao anatin'le olona, zay ny toetra sy mibahatoerana
tao anatiny hatramina olona azy. De tian'Andriamanitra zany hoe hiala iny, hiaisotra iny de ny fanesorana an'iny atao hoe famonjena. Tsy vita nefa raha tsy nisy ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. De izao ny zavatra nataon'Andriamanitra ary. Maty Kristy Jesosy, nandatsaka ny rahany, ka ze mino an'iny de ho afaka ao anatiny lay ota. Rehefa afaka ao anatiny indray lay ota, de Kristy Jesosy no misolo toerana io ota ao anatiny io. Rehefa Kristy Jesosy no misolo toerana io ota ao anatiny io zany hoe niala le atao hoe fandikan-dalàna, de mipetraka kosa ao anatin'le olona ny atao hoe fanarahan-dalàna. Mifanohatra tanteraka ndray fandikan-dalàna, ny anankiray kosa fanarahan-dalàna. Niala le fandikana, mipetraka le fanarahana. Inona natao hoe fandikan-dalàna? Fa ota. Niala zany le ota. De inona indray natao hoe fanarahan-dalàna? Fahamarinana. Mipetraka indray le atao hoe fahamarinana. Ho porofony ty tenin'Andriamanitra ity zany zavatra rehetrarehetra izany ao amin'ny Romanina dia ny toko faha-enina. Romanina toko faha-enina dia avakitsika eny ny andininy fa 19 hatrany amin'ny andininy fa 7. Romanina toko faha-enina andininy fa 19 ka hatramin'ny 7. Zao ny voalazany teny: tsy fantatrareo va fa raha manolo tena ho mpanompo ianareo, na ho aniza na ho aniza dia mpanompony zay arahanareo ianareo, na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. Ary isaorana ny Andriamanitra fa na dia efa mpanompony ota aza ianareo, ny fonareo dia efa nanaraka ny fomba ny fampianarana zay nanolorana anareo, ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo dia tonga mpanompony fahamarinana. Miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemen'ny nofonareo, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompon'ny fahalotona sy ny tsy fanarahan-dalàna, hahatanteraka ny tsy fanarahan-dalàna, de mba atoloha ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompon'ny fahamarinana, hahatanteraka ny fahamasinana. Mazava de mazava zany teny rehetrarehetra no vakitsika izany, izay mampiavaka tsara ny fiainan'ny olona talohan'ny ninony an' Jesosy Kristy sy taorinan'ny ninony an' Jesosy Kristy. Ny fiainany teo alohan'ny ninony an' Jesosy Kristy de otany tao anatiny, de mpanompon'ny ota izy zany, de niteraka fahafatesana zay le hoe de mpanompony zay arahanareo anareo izy eo amin'ny andininy 19, na ny ota ho amin'ny fahafatesana na ny fanarahana ho amin'ny fahamarinana. De eo amin'ny andininy 17 no nilazany le nazavaiko teo tsara mihitsy hoe isaorana ny Andriamanitra ho izy fa na de efa mpanompony ota aza ianareo, efa mpanompony ota, zay zany le toerana nisy azy teo aloha. Ny fonareo de efa nanaraka ny fomba fampianarana zay nanolorana anareo. Inona moa le hoe fomba ny fampianarana zay nanolorana azy? Zay le hoe finonan' Jesosy Kristy. Zany hoe ny fonindreo olondreo zany izay andevon'ny ota teo aloha, mpanompon'ny ota no ilazany azy elo, de nanaraka an'le finonan' Jesosy Kristy. De rehefa nanaraka ny finonan' Jesosy Kristy de inona ny tranga? 19. Ary rehefa natao afaka tamin'ny ota ianareo, zany hoe no lay finona de afaka tamin'ny ota izy, natao afaka tamin'ny ota izy. Rehefa afaka tamin'ny ota iny izy de eo amin'ny 19 any tonga mpanompon'ny fahamarinana. Eo am'izay le nresahako teo, rehefa miala le ota fandikan-dalàna iny de tonga am'izay le fahamarinana, fanarahan-dalàna ny dikan'izay. Dia zay am'izay no mahasamy hafa ny fiainan'le olona talohan'ny ninony an' Jesosy sy taorianany ninony an' Jesosy. Talohan'ny ninony an' Jesosy mbola otany tao anatiny fandikan-dalàna, fa taorianany ninony an' Jesosy fahamarinana am'izay ny tao anatiny fanarahan-dalàna ny dikan'iny. De zay ny fahatanteran'le teny hoe ataoko an-tsainy lalako sady soratako ao am-pony. Eno tsara fa manamafy azy ny 19 zay ny vakitsika teo ihany hoe miteny araka ny fanaon'ny olona aho noho ny fahalemen'ny nofonareo sy izy, fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompon'ny fahalotona sy ny tsy fanarahan-dalàna. Ota ny dikan'izany tsy fanarahan-dalàna zany, ota, satria ota egalina fandikan-dalàna. Eto izy de lazainy hoe tsy fanarahan-dalàna, atateraka ny tsy fanarahan-dalàna, tateraka ny fandikan-dalàna ihany dikany, na ny ota na ny fahotana. Dia mitoy le teny hoe mba atoloha ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompon'ny fahamarinana. Inona zany natao hoe fahamarinana raha ohatra ka hoe
ny otana atao hoe tsy fanarahan-dalàna na fandikan-dalàna. Fahamarinana nge mazavabe zany fa fanarahan-dalàna fanarahana lalàna ny atao hoe fahamarinana. Ka raha ny ala le tsy fanarahan-dalàna, mpanompony tsy fanarahan-dalàna ianao teo aloha talohan'ny ninonan Jesosy, tonga ny finonan Jesosy ny ala iny fanarahan-dalàna am'izay zany no ao, zay natao hoe fahamarinana. Zay no misitona tena mazava be mihitsy hoe ao anatin'ilay finonan Jesosy Kristy ny olona ay mbola manaraka ny lalàna, tena vao mainka manaraka ny lalàna. Zay le Romanina 8:1-3 hoe mafona ny lalàna amin'ny finoana va isika? Sanatria zany ozy izy mampiorina kokoa, mampiorina tsara ny lalàna aza isika, satria lasa vao mainka tanteraky ny olona le lalàna. Ny mahasamy hafa azy am'izay de zao, talohan'ny finoana zany le olona de ny aina tao anatin'le fomba fanompoana tamin'ny fanekena taloha, miezaka amin'ny herin'ny tenany mandeha araka ny lalàna na de ratsy ary ny ao anaty. Fa rehefa tonga ny finoana, tonga Jesosy Kristy nanaisotra n'le tsy fanarahan-dalàna tao anaty, de tsy mila miezaka tsony le olona hoe ndeha anao antia fa ny ato anatiny ratsy any, fa le ao anaty mihitsy nefa tsy eo tsony le fandikan-dalàna sy le ratsy, tsy zavatra ho toeriny tsony, fa le fiainany amin'iny tonga de mandeha ho azy manaraka le atao hoe fanarahan-dalàna zay napetraka tao anatiny. Zay ny zavatra niova anankiray zay, tsy ezaky ny tena tsony na herin'ny tena tsony no mandeha hitandrina ny lalàna, fa le fiainany mihitsy nefa tonga de miova mpanaraka ny lalàna satria fanarahan-dalàna no ao anatiny ao. Ny antony sy ny mahasamy hafa azy ihany koa de zao, teo aloha ny lalàna de ivelany, fa tao anatin'le hoe finoana ary ny lalàna dia tsy ivelan'ny olona tsony fa lasa ao anatiny, ary tsy soratra vakina sy ampianarina tsony, zay le hoe tsy ampianatra ny namany avy izy rehetra ozy izy fa samy alala avokoa na iza na iza, fa lasa tsy mila lalàna ivelany tsony le olona fa tonga de mifanaraka am'le lalàna ny fiainana. Zay ndray le atao hoe olom-baovao. De zay mihitsy le zavatra tsy hain'ny lalàna tany aloha tany, fa nananatra sy nampitandrina, zay fotsiny ny hain'ny lalàna fa tsy nay nanovan'le tato anaty. Fa rehefa tonga ny finoana noho ny fahafatesan'i Kristy Jesosy de vita am'izay zay zavatra zay. Zay le Romanina 9 sy nareo averina vakina ny 9 sy ny 4 hoe zay tsy hain'ny lalàna ozy de vitan'Andriamanitra tamin'izy naniraka ny zanany lahy izay tonga nofo namonjy atsika de azonareo toizana le teny zany hoe le tsy hain'ny lalàna zany de le nanaisotra an'le ota sy nanovan'le olona ho tonga marina, dia iny no vitan'le finoana an Jesosy Kristy. De io finoana an Jesosy Kristy io no fomba fanompoana an'Andriamanitra ao anatin'ny atao hoe fanekena vaovao. Ka nanomboka teo amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy tamin'ny hazo fijaliana de tsy manan-kery-tsony hoe zao no takiana amin'ny olona. Inona le nitakina amin'ny olona talohan'ny hazo fijaliana? Tandremo ny didy, ataovy zao rehetrarehetra zao, de miezaka ny olona rehetra araka ny herin'ny tenany hoa manaraka ny lalàna iny. Fa rehefa tonga am'izay Jesosy Kristy tsisy an'izany tsony hoe io ny lalàna arao io, fa tonga de manaraka ho azy na mifanaraka ho azy am'le zavatra notakiana tany aloha ihany ane, io tanteraka amin'ny olona io de ny lalàna tany aloha ihany no tanteraka am'le olona taty arina, fa saingy tsy amin'ny herin'ny tenany tsony. De izay fanovana ny fiainan'ny olona izay, zany hoe nesorina le ota de napetraka le fahamarinana, le olona mpanota lasa natao hoe olona marina. Eo am'izay mahasamy hafa azy, le taloha mbola tsy marina izy satria otany eo anatiny, fa manao ny marina, manaraka ny lalàna amin'ny herin'ny tenany. Fa le aty aoriana kosa rehefa tonga ny finoana de tsy mpanota tsony le olona, tsy sota tsony ao anatiny fa tena olona marina izy, le ao anatiny mihitsy ny marina, de tsy izy tsony mezaka manao ny marina fa izy mihitsy nefa tonga olona marina. De izay fanovanan'le olona zay hoe tsy marina taloha lasa marina, mpanota taloha lasa olo marina, tsy mandeha araka ny lalàna taloha fa mezaka amin'ny herin'ny tenany lasa mifanaraka amin'ny lalàna. Zay le fiovana nisy zay no nentin'ny hazo fijaliana na ny ràny Jesosy Kristy, de nomena maimaim-poana, nomena maimaim-poana ho an'izay rehetra mino. De izay fanomezana maimaim-poana izay mihitsy nomena ny anarana hoe fahasoavana.
Aleo azava tsara. Ny fahasoavana zany de fanomezana maimaimpona avy amin'Andriamanitra, fanovana maimaimpona, fanamboarana maimaimpona, fanesorana maimaimpona, fanatsarana maimaimpona, fanamboarana an'le olona maimaimpona noho ny rany Jesosy Kristy, de fanamboarana ny olona maimaimpona hanaraka ny lalàna. Na andeha araka ny lalàna. Satria izay no atao hoe fahamarinana. De izany no atao hoe fahasoavana. Zay no atao hoe fahasoavana. De zay no natonga an'le nanomboka teo amin'ny hazo fijalinan'ny maka aty, de ambany fahasoavana ny olona. Raha toa ka hoe ny talohan'ny hazo fijalinan'ny nakany, ambany lalàna ny olona. Dia fantaro am'izay ary fa ny ambany lalàna zany de vanim-potoana rehetra talohan'ny hazo fijaliana, fa tsy hoe fitandremana ny lalàna akory. Ny ambany fahasoavana indray zany de hoe ny vanim-potoana rehetra taorianany ny hazo fijaliana, na ny fiainana ao anatin'ny atao hoe fanekena vaovao. De hitantsika hoe hita ao anatin'ny fanekena vaovao ihany le lalàna taloha ihany. Io tanteraka amin'ny fanekena vaovao io fa saingy ny fomba fanarahana sy ny fanatanterahana azy no hafa. Le taloha tamin'ny herin'ny tena, fa le ankehitriny amin'ny fahasoavana. Noho izany ary aza mihevitra ho iaho hoe tsy misy tsony lalàna